izao tontolo izao eo anatriandreo eroa mifanandrina. Sahiran-tsaina ireo tsangan-dravatra ny olona ary dia miezaka mitondra iran-tany mitady ny vahaolana. Mandritra zany fotoana izany anefa ireo mpino kristiana matoky an'Andriamanitra dia iaina fanandramana mahafinaritra fa handray hery vaovao avy amin'ny fanahy-masina izy ireo. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe ary ny tany no azavay ny voninahitra. Io hery goavana izay manazava voaka an'Andriamanitra io dia tsy inona fa ny fanahy-masina ry havana. Ampasahina no ijoroan'ireo vavolombelon'Andriamanitra ka hitakiny fahazavana ao amin'ny fiangonana ary antsony ny ondrina ny ivery amin'ny Kristy. Mifikitra mafy amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo ary mampirisika ny rehetra mba hibebaka sy hankatony didin'Andriamanitra. Mitsoka manerana izao tontolo izao ny rivotra ara-panahy havana. Ny fanahy masina manosika amin'ny mpitondra sy ny mpintsoko amin'ny fony manontolo hamonjy fanahy havana. Ary arakaraky ny fahitan'ny olona mivantana ny asan'ny fanahy masina dia mirongatra koa tsy andanin'izay ny trangan'ny occulte zany hoe ny asan'ny devoly. Ny devoly miseho maka ny endriky ny olona tiana maty ary dia mamitaka ny havana na koa miseho maka ny endriky ireo olona masina ao amin'ny baiboly ary dia mitondra teny mifono fandriam-pahalemana sy fanantenana izany izy ireo kanefa manotra fampianarana laoron'ny levidiso amin'ny fomba fetsy ka dia mampidoza ry havana. Fa fanahin'ny demonia ireo ka manao famantarana. Azonao an-tsaina angamba fa misy fiantraikany be amin'ny olona reny tsangan-dravatra supernaturel reny ka dia vitso ny samanohatra izany. Eto indrindra ry havana dia hita fa tsy naombona nohatra ny fiakaran'ny mahafao be ny fianakaviana sy ny fiangonana ao anatin'ny olana ara-politika, moraly sy ny tontolo iainana dia mitady mafomfomba ampijanonana amin'ny firogatry ny faratsiana io ny olona izay manerana an'izao tontolo izao ka dia ifanometanana izy ireo ka hitaka lalana mafimafy mba hamerana fitsipim-piainana araka an'Andriamanitra sy ny fandriam-pahalemana eto amin'izao tontolo izao ry havana. Vokatra io dia mamoaka lalàna ny fanjakana izay tena mifanohatra amin'ny lalàn'Andriamanitra nefa ry havana no avoaka ny fanjakana. Tsy dia vao izao akory no misy ny toy izany amin'ny tantarany tany. Tsaronao angamba ilay tantara ao amin'ny bokin'ny Daniela toko 7 raha noteren'i Nebokadnezara mpanjaka amin'ny Babilôna tamin'izany fotoana izany ny olona eo amin'ny fanjakany mba hiankohaka eo anatrelay ilay sary vongana volamena izay maneho ny tenany mba hivavaka aminy dia nisy tanora Hebreo 3 lahy nefa tsy nanaiky anao izany satria fantany fa fandikana didin'Andriamanitra faharoa momba fanompo-tsampy izany baiko Nebokadnezara izany dia zdranoho izany ny mpanjaka ka dia nanome baiko hanipazana azy 3 lahy tao anaty lafaoro misy afo mirehatra midedadeda kanefa ry havana tamin'ny fomba mahagaga ny diran'Andriamanitra tsy hatra monjy ny ain'izy ireo. Mbola misy koa ilay tantaran'i Daniela tao an-davaky liona. Raha tsaronao dia namoaka lalàna mpanjaka amin'ny Persia mandidiny olona tsy hivavaka amin'Andriamanitra hafa ankoatran'izy mpanjaka ihany mandritra ny 3 andro. Daniela kosa nafantatra fa raha mankatoan'io didio izy dia manitsakitsaka didin'Andriamanitra voalohany noho izany dia tahapasahina na noho izany Daniela nivavaka tamin'Andriamanitra isan'andro toy ny fanaony na dia haningotra ny aina ary izany. Notanteriny fahavalon'i Daniela tany amin'ny mpanjaka izay nataony ary tamin'ny alahelo no nanomezany mpanjaka baiko hanipazana ny Daniela tao an-davaky ny liona ry havana kanefa dia mbola tamin'ny fomba mahagaga indray nampisehoan'Andriamanitra ny heriny ka namonjeny an'i Daniela. Toy izany koa amin'ny andro farany manambara meloa ny Apokalipsy fa ny herin'ny ratsy dia hanosika ny fitondram-panjakana eto an-tany mba hampiatra lalàna mikasika ny fomba tokony hivavahan'ny olona. Ireo lalàna ireo dia toa mitondra sy mampirisika eo amin'ny toetra sy ny fiainana tsara kanefa ny marina dia manomana an'izao tontolo izao handray ny mariky ny bibidia sy ny antikristy izany. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka ny famantarana lehibe sy fahagagana ary azo atao na dia ny olom-bofidin'Andriamanitra aza dia ho fitahany. Mandritra ny fotoana sahatry io raha io mbola mitady mafy vahaolana iny ny filaminana eo amin'izao tontolo izao dia hitranga amin'ny fomba mampitolagaga ny vonjy amin'ny toerana maro dia anakoako ny filazana hoe niverina Jesosy, niverina Jesosy. Isy olona mamirapiratra be fijery azy ary iseho dia laza fa izy zanak'Andriamanitra ifanototra hijery ny fahagagana ataony ireo mpilaza vaovao andre azy amerina ny akabeazany teny nataon'i Jesosy tao anatin'ny soratra masina ireo mpanao gazety ireo ary alefa amin'ny alalan'ny zanabolana izany toe-javatra izany ary dia antapitrisany ny olona voafitaka ka iny fa io fisehoana amin'ny fahitalavitra io no manatanteraka ny soratra masina ry havana samby ahita azy ny maso rehetra.
betsaka reo antokom-pinoana mitaintaina miandry mpamonjy ary olona miseho manjelanjelatra io dia toy ny valim-bavaka ho azy ireo kanefa ny baiboly dia nampitandrina amin'ny Korintiana faharoa fa Satana dia afaka hanova ny tenany ho toy ny anjeliny mazava tsy Jesosy no tsenain'ny olona an-tanandroto io fa Satana mangalatra ny endriky ny zanak'Andriamanitra ry havana amin'ny fanaovana izany ala tahaka izany dia ampiraisy ny Satana izao tontolo izao ary dia anamafy ny fomba fivavahana sandoka izy ary toy izany ny fanatanterahany Satana ny famitana lehibe indrindra ny taranak'olombelona ry havana